Mampitomboina ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika, misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Ray Nezina an-danitra fa nomenao an'ity herinandro ity ary tonga amin'izao faran'ny herinandro izao. Mahatsiaro izay ny nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Isaorana ianao ireny ary hanomezanay voninahitra anao. Koa enga ny Tompo mba ho faran'ny herinandro ihany koa andraisanay valim-bavaka eo anatrehanao ity faran'ny herinandro ity. Dia irianay sy angatahanay hatrany amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ry havana, tiana ny mampatsiahy fa tena fitiavan'Andriamanitra antsika no mbola hitenenany amiko, aminao, amintsika tsirairay avy hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny Tompo. Marihana tsara fa niraikitry ny olombelona tsirairay avy ry havana ny fibebahana. Izaho, ianao, isika tsirairay avy no mifanatrika amin'Andriamanitra. Noho izany dia niraikitry ny olombelona tsirairay avy ny fibebahana. Mifanatrika amin'Andriamanitra isika satria rehefa tonga Jesoa ho avy hitsara ny velona sy ny maty dia tsisy azontsika atao intsony ny amin'izany fibebahana izany. Koa dia ny mbola tsy tonga izy anio dia manasa antsika izany. Zava-dehibe ny fananantsika izany fiainam-pibebahana efa mibebaka teo anatrehan'ny Tompo izany. Hitantsika tamin'ireo tenin'ny mpaminany, tenin'ny apôstôly, tenin'ny Jesosy Kristy ny amin'izay atao rehetra ny amin'izany. Hitantsika teo na ny tonom-bavaka na ny fihetsika ary omaly aza dia manaraka koa hatramin'ny fananana, ny vola aman-karena. Ny olona mibebaka dia manome koa ny vola aman-karena arak'izay nitahiany ny Tompo azy omena ho an'ny asan'Andriamanitra izany. Dia alady indray koa ary rabitso raha sitrapon'ny Tompo dia mba ho afaka hiaraka hivavaka daholo isika. Ny tenin'Andriamanitra akana ny toriteny miopana amin'ny loha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo dia arak'izay hita ao amin'ny tantara faharoa toko 7:1 ka hatramin'ny 7 izao. Izay ho vakiako aminao dia ny 9 ka hatramin'ny 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Dia lasa ny Tsimandoa mitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely miverena amin'i Jehovah, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany io amin'izay sisa aminareo izay tsy azon'ny tanan'ireo mpanjakan'ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah, Andriamanitry ny razana, ka dia natolo ny figagana araka izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fatoloran'i Jehovah ny tananareo ka midira eo amin'ny fitoeran'ny masina, izay no hamasinina io mandrakizay, ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezera mirehitra. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo dia azo famindrapo eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy, fa mianatra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiambohanareo izy raha miverina aminy ianareo. Amen. Izany tantara faharoa toko 7:1 ka hatramin'ny 7 fa ny 9 ka hatramin'ny 7 vakiana tamintsika teo izany no iangan'ny toriteny rabitso ry havana. Dia mbola milaza zava-baovao aminao ihany koa izany ny Tompo hoe inona indray no takarintsika avy amin'izany fiainana fibebahana izany. Ny alalàna fa mibebaka aloha izany eto iray amin'izay ambara rabitso dia ny fandanana miangona, ny fandanana mivavaka mandeha mamonjy ny fiangonana ry havana. Izay izany no anankiray eto, ka dia ingane mba samy ho tratry ny rabitso daholo izany tsika dia manomana ny fomba mampanahynao hoe mivavaha mba handraindray ny tenin'Andriamanitra ary mba ho famelombelomana ny fiainanao tokoa izany, na ny ara-panahy na ny amin'ny maha-olona ray manontolo vatana, saina, fanahy, ary indrindra mba hampitombo ny fanoloran-tenantsika hanompon'ny Tompo ary dia
Anamafy ny finoana tanteraka izany, mironao amin'Andriamanitra, ray sy zanaka ary fanahy masina. Dia samy tratry ny rapitso amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Vavaka isika, ampimany ny fo, ny saina mampanahy anay, fa te hiaona aminao indray any am-piangonana izay rapitso ry Tompo. Dia tantano izay tsirairay avy. Raha misy ny tsy salama dia mba sitrano Tompo. Raha misy ny manana olana samihafa dia mba avahao izany. Ary raha misy kosa sanatria tratran'ny fiemorana na ny fangatsiahana dia ny fanahinao masina hibitsika sy hitona azy ireny, ampiverina azy ao aminao. Dia irarinay Tompo, mba ho tena fotoan-dehibe ho anay ny fihaonana aminao, fanaovana fotoana aminao ry Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, any amin'ny tempolonao masina rapitso. Iny isangantahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ry havana, ny fiadanan'i Jesoa. Amen.